Takarivany ny fahasoavan'ny tompo mankasitraka anao manaiky indray hiaraka amin'ny sakafo ny mana isan'andro isika ary maniry indrindra ny fitahin'ny tompo anao amin'izany. Ny epistily ho an'ny Romanina no hodinintsika. Romanina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Alohan'izany dia tsara raha mbola hiara-mivavaka isika angataka amin'ny tompo mba ho azavainy indray ny saintsika eto am-pandiniana izao tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika. Misaotra anao indrindra Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao. Raha omenao izao fotoana izao indray izahay, asainao hanatrika ny latabatrao, hamelaranao eto anatrehanay sakafo ho an'ny fanahinay. Tera laza voninahitra ho anao, ry ray sy zanaka ary fanahy masina tsara indrindro. Saotranao zahay fa na dia tsy tanteraka azy, ary na dia mpanompo tsy maso azy, ary na dia tsy mendrika ny antso anaranao azy, tena tianao zahay Jesosy eo, tena tianao zahay, ka dia misaotra indrindra. Anio ary, hisakafo zahay, mangataka anao zahay, hanolotsaina anay ary dia hitsakotsako zany sakafo zany ny fo mampanahinay, ka ho tonga ainao anatinay ny teninao. Amin'ny anaranao mpamonjy eo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Romanina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany, izay nateraka avy tamin'ny taranaky Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahiny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra, ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho, noho ny aminareo rehetra satria efa eran'izao tontolo izao milaza ny finoanareo. F'Andriamanitra izay tompoiny fanahiky eo amin'ny filazantsara ny zanany, vavolombeloko, fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, fa ka mandrakariva raha mivavaka aho, dia mangataka fa andao mba isy ahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra, fa maniry ahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampahereziny anareo, izany dia mba hiarako amporosina amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy fantatrareo rahalahy, fa matetika aho nefa nikasaka ty aminareo, saingy azo tsampona mandrakakehitriny aho, hananako izay vokatra ty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany, hanana ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry trosa, raha izaho dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo zay any Roma koa aho. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjeny zay rehetra mino zany, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa amin'izany no hanehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Mifanahy mpanazava, miandrandrana zahay, aza ela fatongava, taompiny fanahina, mba ho fantatray mazava, zay lazay ny teninao, areto lalandava, ao ambony afona.
epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina no nivakitsika teo manomboka ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Raha ny mpandinika ny soatra masina no mijery dia heverina fa tokony ho 3 taona taorina ny nahafatesan'ny tompo no nanoratany Paoly izao epistily izao. Mazava loatra fa mba nanam-pikasana hamangy an'ny Roma ihany Paoly. Efa hitantsika ny hoe imbetsaka any efa nikasaka ty aminareo izy amin'ny toko 7:10 nefa dia azo sampona foana hatramin'izao ka maniry raha mba misy andianako any aminareo, zany hoe mbola tsy tany Roma mihitsy Paoly ary mbola tsy niaona tamin'ireo kristianina tany Roma ireo izy. Ity epistily ity dia manambara ny fampianarana fototra momba ny finoana kristianina ary eo amin'ny tantara dia fantatry ny maro fa nga Luther, Martin Luther zay niavian'ny fifohazam-panahy na tonga ny réformation, zany hoe ny fanavaozana teo amin'ny fiangonana, dia ny famakiny ty boky ny Romanina ity ny tena nampiova fo azy ary nahasa iny ny joro tamin'ny finoana hoe ny finoana ihany no mahavonjy. Zavatra hitatsika zay tena lazain'ny Paoly eto averiny intelo dia hitatsika dia ny amin'ny filazantsara ary noho izany marobe ny zavatra zay tokony hojerentsika ny amin'ity voasoratra eto ity. Fantatsika moa fa voafetra ihany ny fotoana ka dia izany filazantsara izany no tena hodinintsika arak'izay voalazan'ny Paoly eto. Averiny intelo manko ny teny hoe filazantsara ka fahamarinana anankiray zay hodinintsika lalindalina anio teny hoe ny filazantsara no mitondra famonjena. Zay ny fahamarinana hitatsika eto. Filazantsara aloha ny andininy voalohany dia ambarany hoe filazantsara n'Andriamanitra. Ny andininy fahavalo dia ambarany koa hoe filazantsara ny zanak'Andriamanitra ary amin'ny andininy faha 9:10 filazantsara herin'Andriamanitra. Filazantsara n'Andriamanitra zany hoe ny filazantsara dia tsy zavatra noforonon'olombelona. Ny filazantsara tsy zavatra anovolavolaina teto amin'izao tontolo zao. Ny filazantsara tsy zavatra ny edikevitra tany am-boalohany hoe zao no ataontsika hoe filazantsara, fa Andriamanitra mihitsy no tompo ny filazantsara io. Ny faharoa manaraka dia filazantsara ny zanak'Andriamanitra ihany koa. Nahoana ny filazantsara ny zanak'Andriamanitra? Tsy nisy ny filazantsara raha tsy teo ilay zanak'Andriamanitra. Mbola hitatsika aoriana zany. Nahoana ny hoe raha tsy teo ilay zanak'Andriamanitra dia tsy nisy ny filazantsara. Fa eto roa dia hitatsika ny andininy fahavalo hoe filazantsara ny zanak'Andriamanitra io filazantsara io. Ary satria filazantsara n'Andriamanitra sy filazantsara ny zanak'Andriamanitra dia ambariny andininy faha 9:10 hoe herin'Andriamanitra ho famonjena. Ary zany ilazantsika hoe ny fahamarinana voalohany dia ny hoe ny filazantsara no mitondra famonjena. Ny hevitra zany dia ny hoe raha tsy nisy ny filazantsara dia tsy nisy ny famonjena. Fa ny amin'ny filazantsara io dia izao no nolazaina. Izany filazantsara n'Andriamanitra zany io izy amin'ny andininy faharoa dia efa nampilazaina ny mpaminany. Zany hoe tsy tongatonga fotsiny amin'izao izy io, fa efa mpaminany maro no nilaza ny momba ny filazantsara ho avy io. Dia tanteraka izany tenin'ny mpaminany zany fa nanjary zanaky Davidy izy hoy ny andininy fahatelo, tonga nofo zany. Ary rehefa tonga nofo ilay filazantsara dia no amarinina fa maty izy nefa nitsangana tamin'ny maty. Ny andininy fahaefatra no anambarany Paoly zany amin'ny Romanina toko voalohany ity. Ary satria maty izy nefa nitsangana tamin'ny maty dia nanjary loharanom-pahasoavana hoy ny andininy faha5. Ary izany rehetra zany no nahatonga ny filazantsara ho herin'Andriamanitra ho famonjena araky ny 9:10. Herin'Andriamanitra ho famonjena sady maneho ny fahamarinan'Andriamanitra hoy ny andininy faha 7:10. Inona ary zany filazantsara zany? Inona zany filazantsara zany? Tsy hafa izany fa ny nahatongavan'ny tompo teto tany, nahatonga azy ho nofo
no vonoina tany Kalvaria nefa natsangana tamin'ny maty, ary zany rehetrarehetra nataon'i Kristy zany natao hoe filazantsara, ka rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nasainy notoriny zany filazantsara zany. Fa nahoana ary no mitondra famonjena ny filazantsara? Satria maty lay zanak'Andriamanitra isolovoina ny mpanota. Zay ihany no mitondra famonjena. Tsisy lalan-kafa ahazoana famonjena ho antsika, tsy misy. Raha nisy lalan-kafa na ahazoana famonjena ho antsika dia tsy nisy ny filazantsara. Ary zany nahatonga ny Tompo ilaza hoe mandehany ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 5:12-12. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, lay natao tsinitsinina, lay nilavon'ny olona, lay niaraka nombona tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny mpanota, dia nitsangana tamin'ny maty kosa mba ho fanamarinana antsika hoy ny voasoratra. Dia nilaza hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, mandehany ianareo ka torio zany filazantsara zany. Fa ino ny filazantsara io? Maty Kristy, nefa nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ho famelan-keloka ho antsika ny raha nalatsa ny tany Kalvaria, izany ny filazantsara. Ary Paoly apôstôly raha nanoratra ho an'ny Korintianina izy dia nanamarina izany hoe fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voahomby tamin'ny hazo fijaliana. Izany hazo fijaliana izany nefa hoy Paoly ihany dia fahatafintohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fahatafintohinana amin'ny jiosy satria ny jiosy dia nilazan'ny Tompo hoe izy ny mpanjakan'ny jiosy, tafitohina ny jiosy tamin'izany. Ilay voahomby eo amin'ny hazo fijaliana ve ny mpanjaka anay? Io ve ny hoe mpanjakan'ny jiosy? Ary nay Pilato aza dia naneso mpanjakan'ny jiosy hoe nesoina ilay mpanjakan'ny jiosy. Fahatafintohinana amin'ny jiosy tokoa manko ny hazo fijaliana. Ary fahadalana amin'ny jentilisa, marina mihitsy zany ravana. Fahadalana amin'ny olona tsy mino anie, zany hoe Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana zany. Mpianatra tao amin'ny classe de philosophie anankiray, zavatra nampianarin'ny mpampianatra filozofia azy dia ny l'absurdité du christianisme, mahadalana ny kristianisme. Ny zavatra nazavain'ilay professeur de philosophie azy tamin'izay dia ny hoe raha ohatra ka marina ny filazantsara lazain'ny kristianina ireo dia Andriamanitra tsy raharahako fa Andriamanitra ratsy noho iza ilay Andriamanitra lazainy ny filazantsara anareo. Fa inona ny antony? Ko za aza ozy ilay professeur de philosophie, zaho aza olona ratsy ty, tsy afaka mijery ny zanako fotsiny ampijalian'ny olona eo, miantsoantso avy ny zanako dia tsy hovonjeko. Tsy ray zany matoa tsy mamonjy ny zanany, ratsy noho iza ilay Andriamanitra. Ary na tsy misy izy, na tsy manan-kery izy, na tsy zanan'ilay Jesosy, fa raha ohatra ka manan-kery izy, na nisy izy na zanany io, novonjeny io. Tsy fantatry ilay professeur de philosophie manko fa efa fifanarahana raisy ny zanaka ny tsy maintsy hafatesan'i Kristy mba hitondra famonjena. Fahadalana ny filozofian'izao tontolo izao tokoa zany. Ary marina zany raha filozofian'izao tontolo izao. Saingy izao tsy misy lalan-kafa azoana mamonjy ny mpanota afa-tsy ny raha ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana, ka izany no tsy maintsy nahafatesan'ny Tompo. Ny filazantsara ary no mitondra famonjena satria Kristy voahomby teo amin'ny hazo fijaliana no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo izao. Ary zany filazantsara zany no nasaina ny andreketan'ny Paoly. Izany voantso izy haninona ho izy ho amin'ny filazantsara n'Andriamanitra, voatokana amin'ny filazantsara n'Andriamanitra, voatokana hitory zany filazantsara zany. Ka ny filazantsara notorian'ny Paoly dia ny fampihavanana ny olona tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay zanak'Andriamanitra maty teo ambony hazo fijaliana. Efa nampilazaina ny mpaminany
tonga nofo no vonoina natsangana tamin'ny maty. Izany ny filazantsara. Noho izany ry havana dia tokony ho fantatsika fa raha zavatra ivelan'izany tsy mifototra amin'izany de tsy filazantsara. Fa ny antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao deo ka hazava tsara amintsika rehetra. Fa tsy izao tontolo izao ny tena nahatongavany hoe nofonenana eto amin'izao tontolo izao, mandalo ny olona eto amin'izao tontolo izao, fa nahatongavany mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Efa tonga ny zanak'olona hitatsy hamonjy ny very. Very izao tontolo izao. Potiky ny ota izao tontolo izao. Ary miazakazaka makany amin'ny helo ny maro eto amin'izao tontolo izao ity. Fa tonga ny filazantsara. Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana hatsangana eo an-dalan'ny mpanota. Ka rehefa midona eo amin'ny hazo fijaliana ny mpanota de mikarapoka izy. Mikarapoka maninona? Mahatsiaro tenaka mibebaka. Fa nataiza nitoriana ny filazantsara marina de nikoka ny mpanota. Ary tonga olombonjena izy. Fa ny filazantsara ihany no mitondra famonjena. Ny anankiray koa nefa ry havana. Ny anankiray izay fahamarinana tokony ho tsipihina eto d'izao. Ny olona mahalala ny filazantsara de tsy menatra ny filazantsara. Ny olona mahalala ny filazantsara de tsy menatra ny filazantsara. Paoly apôstôly fantatsika fa isan'izay olona nanenjika ny kristianina. Ary raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 5 isika dia ahita zao teny voasoratra izao. Asan'ny apôstôly toko 5. Ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. De nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho an'i Jerosalema zay rehetra hitany momba izany fampianaran'izany na lahy na vavy. Izany no Saoly talohan'ny Paoly apôstôly azy mpanenjika ny kristianina. Ary naka alalana mazava tany ampisorona be mihitsy izy ho an'ny Siria, ho an'ny Damaskosy renivohitry Siria. Aninona? Hoentina mifatotra makany Jerosalema zay mitory ny filazantsara, ireo tsy menatra ny filazantsara. Saingy izao Paoly apôstôly no ny lasa apôstôly izy, na tsy ary tena hoe voantso ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, de zao no teniny: tsy menatra ny filazantsara aho, tsy menatra ny filazantsara aho, herin'Andriamanitra zay rehetra mino zany. Paoly mpanompon'i Jesosy, lay anarana nenjehiny teo aloha, voatokana amin'ny filazantsarany, tsy menatra intsony izy. Ary inona ny tsy nieretany Paoly noho izy tsy menatra ny filazantsara? Inona ny zavatra tsy nieretany? Ny kapoka, ny tranomaizina, ny fatorana, ny fahavakisa-tsambo, etsetreetsetra. Zao avy ny tsy maintsy nieretany tamin'izany fijoroano vavolombelona zany, tamin'izany tsy nahatonga azy tsy menatra ny filazantsara zany. Hoy izy hoe indimy aho no kapohiny jiosy, ny 70 latsaky avy, etelo no kapohina tamin'ny hazo, ny ray maka ny toram-bato, vaky sambo ny ray andro sy ny ray alina no mifetra tao amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny olo, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompon-tany ny namako, saiky nahita loza tamin'ny jetrisy, saiky nahita loza tamin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany anefitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalasanto, etsetreetsetra. Inona ny dikan'izany? Tsy menatra ny filazantsara aho. Herin'Andriamanitra ho famonjeny zay rehetra mino anefa zany, ka tsy menatra aho. Anankiray amin'ny hoe menatra io ry havana dia niteny Jesosy ao amin'ny Marka toko 5. Marka toko 5 andininy 5:30. Hoy Jesosy Tompo hoe raha niteny izy fa na iza no menatra ahy sy niteniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, de ho menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina. Raha menatra ny filazantsara ianao de ho menatra anao kosa ny Tompo raha tonga eo amin'ny fitsarana izy. Paoly apôstôly
nandray ny filazantsara marina tsy menatra ny filazantsara izy. Ary zavatra mahafaly dia hita taratra ihany koa teo amin'ny fiainan'ireo kristianina tany Roma izany, satria i Paoly mihitsy no nilaza izao ny tenin'ny Paoly hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra satria efa eran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Ny kristianina tany Roma koa manko tsy menatra ny filazantsara ka laza eran'izao tontolo izao io Paoly ny finoanareo. Fanontaniana mipetraka amiko amintsika kristianina be izao, menatra ny filazantsara ve ianao? Eo anoloan'ny lehibe noho ianao, menatra ny Kristy ve ianao? Menatra ve ianao raha lazany io kristianina io ka tsy manao an'izao tsy manao an'izao, hiafinafina ve ianao? Ho menatra ny anaran'i Jesosy ve ianao? Zavatra anankiray izay irin'ny tompo ry havana raha nilaza izy no hoe tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro mba hazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Ny olona sasany noho ny manana toerana ambony izy dia menatra an' Jesosy, noho nin'izay lasa tahaka izao izy dia menatra an' Jesosy, dia manjary tokony afo mirehitra amin'ny fanaovan-jiro hanazavany ao an-trano, manjary labozitsy mirehitra, manjary ampolona maty. Milaza amintsika rehetra ary havana, ianao izay milaza ny tenanao fa kristianina ka mandreza ho afatra izao, aoka tsy ho menatra ny Kristy sy ny filazantsarany ianao, tsy menatra ny tompo raha maty teo ambony andro fijaliana ny solovoinanao. Ona niariary teo mihitsy ny tompo ny solovoinanao, ka nahoana no menatra azy ianao? Nahoana ny menatra ny iseho kristianina? Matahotra ny verseza ve? Sa matahotra ny fanenjehana? Tsy menatra ny filazantsara ny Paoly. Aza menatra ny filazantsara ary tsy vitan'izany ihany, fa ananany izao tontolo izao trosany esika. Hoy Paoly hoe ananany Grika sy ny firenena hafa rehetra trosa, ny endry sy ny tsy endry trosa, ko raha izaho dia mazoto hitoro filazantsara aminareo izay any Roma koa aho. Trosanao amin'izao tontolo izao ny fitoriana ny filazantsara. Raha tianao no hafa trosa, torio ny filazantsara. Zany ny olona nandray ny filazantsara, nahatsaro ny antso ny filazantsara, dia mahatsiaro tena ho manatrosa izy ary handoa trosa, satria napetraky ny tompo trosantsika eo amin'izao tontolo izao ny fitoriana ny filazantsara. Ary izany tokony hiainantsika isan'andro. Araka ny nambarako tany am-piandohana ry havana noho ny fotoana voafetra, dia ireo fahamarinana vitsivitsy ireo ihany nitsongaitsika androany tamin'izay voasoratra amin'ny Romanina 2:7. Ny filazantsara no mitondra famonjena, ary noho izany tsy misy famonjena ivelan'ny filazantsara, tsy misy famonjena ivelan'i Jesosy Tompo. Maty voaomby tamin'ny hazo fijaliana isolovoina antsika, tsy misy. Ka na iza mitoro filazantsara hafa noho izany hoe manaova an'izao dia vonjena ianao, raha misy olona manambara fa misy famonjena ivelan'ny Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, dia famitahana anao zany. Aza manaiky zany ianao fa fitaka izany, fa Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ihany no nanotra ny ainy isolovoinanao mpanota, mba ho amarinina ianao noho ny fahamarinana ny Kristy na afatesany isolovoinanao. Izany ihany ny famonjenanao. Ary rehefa nandray ny famonjena ianao dia manaova tahaka ny Paoly apôstôly, tsy menatra ny filazantsara ny olona nandray ny filazantsara. Aza menatra na iza toerana misy ianao, na ambony ny toerana misy ianao na ambany ny toerana misy ianao, amin'ny sehatra izay misy ianao, asehoy ny maha-kristianina anao, asehoy ny maha-olom-boavonjy ianao, ka na inona zavatra tapahana ao, na iza toerana misy ianao, aoka ho ny filazantsara ny Kristy. Ny tenin'Andriamanitra no ibaiko anao amin'izany. Fa i Paoly apôstôly tsy menatra ny filazantsara izy, ary tsarovy ry kristianina fa manana trosa isika ny hametraka ny Kristy
eo amin'ny toeritoeran-jiro ny Madagasikara. Naizanaiza toerana avo ny Madagasikara, fa efa naavo ny Madagasikara. Ametrahantsika ny Jesosy zany mba hazava ty zao tontolo zao ity, hazava ny firenentsika, hazava n'ilay filazantsara ny Kristy, dia Kristy lay fahazavany zao tontolo zao. Tsy omena trazy anie ianao, naizanaiza toerana misy ianao, mba ho voninahitry ny anarany Madagasikara hazavainy filazantsara ny Kristy. Ivavaka sika. Faly ny fonay Andriamanitro, faly ny fonay mahafantatra. Fa na dia miraparapa anaty aizina azy zao tontolo zao ny filazantsara anao dia mitondra famonjena. Ary Kristy voaombotra amin'ny hazo fijaliana, izany ny filazantsara ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina netiny eto aminay tondra famelan-keloka. Misaotra Jesosy eo no nanekena ho faty nefa nitsangana tamin'ny maty ianao, mba ho fanamarinana anay, hanadiovana anay ny raha nalatsaka ao. Ampio zahay mba tsy homenatra ny filazantsara, mivavaka aminao ho an'ny kristianina amin'ny toerana rehetra, naizanaiza indrindraindrindra ny kristianina manam-pahefana eto amin'ny firenenay. Andriamanitro, mba tsy homenatra ny filazantsara ny izy ireny, dia ho voninahitra ao i Madagasikara hazavaina sy vonjena noho ny filazantsara. Amin'ny anaranao Kristy no